satria moa ny malagasy rehetra no mankalaza ny fafitopolo taona ny 7 martsa 7 sy 700 dia maro ireo anatanteraka hetsika amin'ity fankalazana ity ary anamarika izany ihany koa ny NMR Masika fikambanana manampy ireo tanora malagasy izay anatotoza izany etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny 7 ny volana martsa ho avy izao. Ny NMR Masika de fanafoizanteny avy amin'ny hoe ny Miamada Reconstruction manarina ny rava isika miainga avy any amin'ny fahatsapana ny faharavana na ara-pana ara-tsosialy vokatry ny fanatotoloana teo anivon'ny tanora eo anivon'ny fiangonana anankiroa ny aingana tsapan'izay faharavana izay dia ny fiangonana loterana malagasy zany hoe sampana tanora FKTLM sy ny fiangonana FJKM sampana tanora ao dia ny STK zany ro fikambanana anankiroa lehibe reo zany national miaraka nametraka nyity fikambanana ity zany a zay mikendry indrindra ny fitaizana ny tanora amin'ny fanarenana ny faharavana miainga avy eo amin'ny tenany a dia ho ampiasana ny tanora ho lasa hery hoentina hanampy ao amin'ny fanarenana ny rava eo amin'ny ankohonana eo anivon'ny vohitra sy ny tanàna ary mipakatra any amin'ny firenena eo anivon'ny fiangonana. Ny programa zany amin'io 7 volana mars io a dia mizara telo lehibe. Ny tapany maraina dia misokatra amin'ny fitora maraina vavahady ary manomboka amin'ny 10 ora ny antsakira piderana fanamanam-panahy amin'izay fotoana izay manomboka amin'ny 2 ora tolakandro eo anomboka ny fotoam-pivavahana lehibe izay fametrahana ny vinam-panarenana eo ambanin'ny fiahin'ny tompo ary ao aorianany fanompoam-pivavahana ny tapany fahatelo dia isy fusion izay andefasana sy anetanana ary naparitahana n'ilay vatsy ny tanora mba ho tonga fiainana ho an'ny tanora zany ary izy fiantraikany ao aminy hiteraka forum sy ady hevitra izany vatsy ny tanora ho alefa ho an'ny tanora izany.